miarabantsika rehetra toko kilasy tombavy mankasitraka n'Andriamanitra izahay mankasitraka atsika tonga tamin'ny seminaire mankasitraka mpiara-miasa rehetra amin'ny anarany MC Zayanna Dr Sulemana ary MC Lafatra tonga nareo maly ny afatra foy toko kilasy tombavy dia zao ampiaro se voray anareo tamin'ny seminaire faharoa manarak'izay mianara ihany koa mandihy tsaritsika zany miona matetika foana isa kerinandro dia isaky ny larobia manomboka amin'ny volana manomboka io tonga avy nareo mianatra danse de salon, danse d'animation, danse spéciale fête ilaitsika be mihitsy izany amin'ny animation dia manasa nareo zany mba ho avy hianatra danse miaraka amin'ny coach Lafatra, MC Lafatra toko kilasy tompoko vavy. Ya Sulemana Pikabary mamerina ny fiarabanantsika makasitraka nareo rehetra na ny teto Antananarivo na ny tany Moramanga na avy any Anosy Beanala ny Moromania ny avy any Antsoia avy amin'ny faritra rehetra lanonam-panjakana sy ny arofenitra moa ny fampiresantsika niaraka tamiko tao faniriko dia mba sehatrasa mbola misokatra ho antsika Pikabary na olon-tsotra indrindra ianareo ray aman-dreny zay nanana ny fanontaniana tsotra kely ilay izy azadino ny resaka rehetra izay mifampiresantsika ireo andinin-dalàna sy ireo lalàna marobe dia mampiatra afaka mifampiresaka foana tsika rehefa misy lanonam-panjakana na fiara-miasa amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina fa dia vonona hatrany ny tenako hifanohana aminareo fa dia mankasitraka mankatelina tompoko. MC Zayanna mankasitraka mankatelina indrindra ho anareo rehetra tonga marobe tao anatin'ny seminaire andiany fahatelo sady farany faly dia faly ny fonainy handray anareo ary dia niezaka izahay nanome ny maximum taty aminay tsy misy madilana ho tentenina intsony ary tsy pasoka nefa malama satria efa voalazan'izy mirahalahy ny zavatra rehetrarehetra fa ny fisaorana kosa ho ny tompoko toy ny fary lavavany ka tsy lany amamina dia mankasitraka anareo zahay eo foana izahay efa any aminareo ny lahara-taroby raha misy zavatra ilaina dia aza misarasala miantso na manoratra MP any anatin'ny WhatsApp ihany koa dia afaka mifanampy foantsika amin'ny lafiny rehetra mirary soa anareo soavatsara samy tena Andriamanitra.